Tontolon'ny zavakanto kosa indray manjombona tanteraka ny tontolon'ny zavakanto ankehitriny satria namoy olomanga indray ny kanto malagasy indrindra ny vazoka iamba no dimandro maraina io tao amin'ny hôpitaly be ny Thomasina ny andrarezan'ny kanto malagasy raha be manatsoa Bertrand Régis na IDD Fenerivo no ahafantarany be sy ny maro azy raha tsaivina fohifohy dia ny taona 427 no tenany niteraka tao Thomasina arakoatran'ny fiangalin'ny mozika dia isan'ny nahafantarana azy ihany koa ny fanentanana fandarana tao amin'ny onjam-peo-pirenena tao Thomasina sy tao amin'ny radio vonio raha ny tontolon'ny hira indray no iverenantsika kely dia isan'ny hira tena nahafantarana azy ny mandrata mbola ho avy eo ihany koa ny asambarana izay tsy afaka eny ambavan'ireo mpitia mozika indrindra ny vazoka iamba ho arahantsika miandalana eo ihany ny am'izay vaovao izay falafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny tontolon'ny fakanan-keriny sy ny fanaovana irony fanafiana amin'ny tampiadiana irony no tena ahafantarana ny mainty efa taonany maro no nikarohan'ny mpitandro ny filaminana ny mainty sainge ny afina trano moa ny tenany tratehaka ihany nefa izy ny farany niaraka tamina fitaovam-piadiana mahirivaka samihafa sy fanafimina samihafa ihany koa no tratehaka teny amin'ny ty mpanao asa ratsy ity araka izao fanazavana manarak'izao. Lehilahy iray antsoina hoe Tovoleka Lejean na i mainty no voasambotry ny polisy ny Mahajanga tany an-toerana ny faraka amby 20 ny volana Jona 17 sy 20 lasa teo niaraka tamin'ny basy Kalaknikov iray Mas 36 iray fanamiana fitondra miazakazaka nampitandro filaminana miisa 7 sy bala miisa 920 ary basy PA vita gasy iray. Rehefa vita ny fanadiadiana nataon'ny polisy Mahajanga dia natolotra taty amin'ny BC Anosy indray izy ireo mba hanohizana ny famotorana raha ny fanazavana no entin'ny tompon'andraikitra androany. Fantatra ary fa dosie miisa 12 no anenjehana azy sy ny namany 3 izay efa antsefa fanalaina mba hanohizana ny famotorana. Efa nanomboka ny taona 12 sy 20 no nikarohana ity mainty ity fa izao izy voatratra. Maro ireo namany efa nigadra fa mbola misy koa ireo mbola karohana toa ny Princy, Bage, Georgie, Siramaitre ary Sola. Marina moa fa efa mandeha koa ny fanadiadiana mahakasika ireo fitaovana ireo amin'izao fotoana izao. Mikasika ny fitaovana efa misy famotorana akaiky dia akaiky mihitsy indreo mahakasika ny izany no tompon'ireto fitaovana reto satria mazava tsara daholo ny laharana sy ny marika amin'izy io ary ny fanamiana moa hitanareo zay. Tena misy numéro tsara. Manentana trany ireo olona izay mety mahafantatra sy mahita ireto lehilahy karohana ireto moa ny polisy mba hampandre ny mpitandro ny filaminana avy hatrany mba hahafahana misambotra azy ireo fa tena loza mitatao an'ny fiarahamonina tokoa ny iririavan'ny any. Toy izany koa ireo mpivarotra na mpividy fiara mba hanao ny mutation avy hatrany rehefa vita ny fifampivarotana mba hialana amin'ny fampiasan'ny olon-dratsy ireo fiara ireo. Ary faran'izay ireo mpampanofa trano iangavian'izy ireo mba hanao fanadiadiana tsara izay olona mikasa ny anofa ny tranony.